De miarabanao a amin'ny anaran'i Jesosy indray mbola manjoy an'izao fandarana zay vokarin'ny GES zao a, mitondra lohateny hoe zanaka mpandova. Efa nisy any zay ny lohahevitra nijerentsika, lohahevitra nijerentsika farany zany a, de mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Zay tsy maintsy katsahana ahoana ny azoana azy a, iza ny mandray azy a. Zay no nazavaintsika betsaka fa eto indray manazava ny sainao mba ahafahanao misafidy. De nitondram-bavaka mihitsy hoe enga ny fanahy masina hikasika ny fonao sy ny sainao a, anananao safidy malalaka, tsy terenina tsy hivozonana, tsy taomitaomin'iza n'iza, fa ianao sy ny fanahinao sy ny ainao ary ny tenanao a, no anapa-kevitra amin'ny ho avy ny fiainam-panahinao, ny fiainany ny ainao ho any an-danitra. Arak'ilay teny Jesosy hoe matahora zay afaka hanary ny ainareo any amin'ny elo, ny aina le amina ho ana le Saul ny teny Anglisy, fa tsy ny fanahy fa na esprit akanjo, fa ny aina ny maha-olona fa tsy ny fanahy maha-olona. Izany mbola teny tsetsatsetsatsyary fa tsy nitseditsika lava hevitra eto fa le tena vetin'ny resaka. Ndrao tonga amin'ny teny Jesosy hoe nareo ziza ry fariseo manatatavana moka nefa mitelin-drameva. Hainao ve ny dikan'izany? Moka tatavanana fa ny rameva telona be, atao telo moka nefa moka tatavanana. Ny moka tatavanana dikan'izany hoe le zavatra kibitika kely tsingoloana hoe nareo tsy nanao mpafolokare, nareo sao de tsy, fa le tena fitondran-tena le ngeza be, le tena fahamasina tena sy le tena tokony hajaina fitiavana, tokony ho tiany olona rehetra sy hamela heloka, modina afana. Be de be nge ny olona am-piangonanao tsy mifamela heloka, be de be nge ny olona maloto fo tsy mamela heloka. Tsy misy toerana ho an'ny tsy mamela heloka any an-danitra ozy ny vavaka hoe nampianarin' Jesosy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay nanao meloka taminay, ka rozy Jesosy hoe oka aloha ary tany sao izavy navelanao, vita eo ianao. Tsy anjery maimbo fotsiny le mamela ny helokay tahaka n'izay namelana zay meloka taminay nefa ianao tsy mamela. Tsy azo tahaka miteny ake zany hoe aza avela ny heloka rehefa tsy hamela, mamely tena fa aleo rehefa mivavaka de miaina aloha le izy de amin'ny fonao ve. Raha namela olona ianao ka nizaniza nanao faotana taminao sy tsy zakanao, tsy nanao mahafinaritra, mamela ny helokao fa nahafinaritra any nataonao tamiko, de avelako ny helokao le nahafinaritra be nataonao avelako iny. Aiza nisy olona zavatra nahafinaritra no avela fa ny ratsy tsy zaka amin'ny fo. Ary feno fako ao am-po ao a, ao ny toeran'le fanjakan'ny lanitra ao am-ponao ao. Zay nitaritako ny resaka. Ka raha fenonao fako ao, tonga de sary hafahafa nitondrako azy alohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra. Sary fanaoko ty. Misy hira efa taloha zay tamin'izay mbola ankizy tsika tanora ankehitriny angamba mety tsy de mahalala azy zay antitra amin'ny malala. Misy hira nanary zay hoe samy vanondraka rano po marine, tandremo ny takoritsika ary la pastera mahay mihira sady mahay hira be de be, mahafantatra sy mahatadidy hira. Zao le tantara. Rehefa tonga Jesosy tamin'ny andro Pasika, hanomana ny Pasika de niantso ny mpianatra izy hoe ndana ozy izy mitady toerana hanaovantsika ny fanasana farany fa hisaraka tsika. Efa mailomailo ny mpianatra ao anary ty. De talohan'izay izy nisy fotoana nanasa ny tongotry ny mpianatra. De nalainy ny lambany de nisikinany, de naka rano tamin'ny siny madio izy de niondrika izy nanasa ny tongotry de teo amin'ny Petera. De rehefa niondrika izy teo amin'ny Petera de tsy nety Petera, oka ozy izy. Zaho manasa fa tsy ianao, za ndray ianao ndray ve ny anasa ny tongotry hozy Jesosy, tsy manana anjara amiko ianao rehefa tsy manaiky ho sasako. Ka raha zany ary lokony ray ataoviko ny lohako fa tsy ny tongotry any. Zany hoe am'izay ianao avy any ambony fa lasa zany re no ty ambony de ianao ny any ambany. Zao ozy izy Jesosy raha mahatsiaro nareo fa za mpampianatra, nefa za manao an'izany de mba atovy ary zany. Mifanasa tongotry. Ny atao mifanasa tongotry de zao, ny tongotra mariky ny lalana. Hoe nandeha tamin'ny lala mahitsy ve le namanao, raha diso famindra ny lalanao sasao tonga dikan'izany hoe diovy izy fa azalaina baraka, aza bridana izy fa tafio lamba. Tsika mahita faotana sy fahalemeny namantsika izay ay tena le FB ty zao ampiasaina izy zao. Mety ratsy izy amin'ny lafiny rehetra fa ny fironona mihitsy izy hanombanany olombelona, fa zao ny fitaovana hanombanantsika no etsika hanombanana ny asan'ny satana ary hamonjena olona. Zay mampiasa ny hainao manjery, mampiasa ny tony internet io, mampiasa ny tony mba hahafahana mitory ny olona, fa tsy avela hijery zava-mamao-fady eo fotsiny olona. Zay efa mijery tsy hainy mo atao ahoana, fa tsika tsy manery ny olona
iaino fa mizara zay olona mitady vonjy teo any an-danitra de torohevitra hoanno any an-danitra ny atao eto fa tsy hoe sakana akory fa tsy hoe fitaomana n'izay tsy teo any io safidy makany an-danitra makany an-danitra tsy fanerena jesosy raha teo nge fa teny hoe aza mataotra rondro vitsy ange makany fa tsy be dehibe mampieritreritra antsika mpanompon'andriamanitra sy milaza azo kristiana fa mbola misy sary ho resahako antsika mpanaradi an kristy izy mpanaradi an'ny tompo ty ho resana tsara ny farany engany eo tadidiko fa ho resahako le izy ka zay zany le izy hoe itsika zany a lozana mifanaratsy de le po raha misy po fona fa resaka tsy firesaka fa tena teneniko eto tavimandry are tavimandry fanaovana raha maloto amin'ny alina rehefa kamo any am'y wc fa mivoaka ny tokotany ohatra ny wc maro de atao amin'ny tavimandry de saromana tsara fa rehefa ela nge aza sasana iny ohatra hoe 3 andro herinandro aza sasana fa aloha pelonao de voay tampoka fa teny hoe tsy hoe vaky ny sary mila fa vaky ny sary po zany hoe misokatra tena maimbo ny tanàna ohatran'izay fon'olombelona le siny a nasiana raha madio de le fontsika le raha madio de le fitiavana jesosy zany a manadio ny namany ninona eloko ny namany de diovony jesosy eny hoe minitsy mijery ny fahotantsika izy hoe minitsy mijery ny fahadisoanareo fa am'izao sisy zao izy izy mandidy anareo ibebake jesosy eny hoe tsy ohatra antsika mifampitsaratsara zay raha miteny eto tsy mitsara an'izaniza fa milaza zay sainy jesosy tenenina kosa zay raha mba mety anitsy tsy mety mola izy ataonay ahoana zay koa tsy mahitsy zay koa raha itsy zay aloha de manaiky ahitsy isan'andro e zay tena faly raha manitsy isan'andro ny tompo ary be dehibe ny ahitsy zany nge mamay be dehibe ny tianao resahana eto fa lefa tsy kelikely any izy sary moa ny any tena mahazatra anahy mitantara rehefa mampahery olona ka zay zany hitaritako am'ty tonga de aka ten'andriamanitra aloha tsika raha tadidiko moa le fa ohatra teo mbola lazaiko manaraka zay tsy voalazako eto fa betsaka ny azo lazaina fa zay zany hoe diovy namanao a fa aza lotony izy ten'andriamanitra jerentsika zany atao amin'ny apokalipsia toko 12 isafidy fanjakany landritsika iza mifanjakany idiranao zay zany le izy vakitsika manomboko amin'ny andininy fafito ary nisy ady tany an-danitra mikaela sy niariky anjeliny a niady tamin'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nisy ady tany an-danitra fa naninona nisy ady satria raha tantaraintsika any amin'ny testamenta taloha moa azavaimby mihitsy any amin'ny ezekela any amin'ny jeremiasy nrehetrany a azavainy hoe losifera zany na i satana zany zay anarany tenenana azy a lay kerobima fitarikandro a lay kerobima manaloka kerobima aloha zany a kerobimy losifera na satana zay tsona azy ohatra hoe satana sy devolo izy ny ataony anarany tany an-danitra izy a teo anatrehan'andriamanitra ary kerobima zany nisan'ny gradiny anjely ambony zany a sy ny serafima mbola lehibe noho niarika anjely zany a ambony zany fa tsy resaka an'zany ary tsy anatra an'zany atokorytsika fa iresaka fotsiny aho hoe anisan'ny anjely ny ambony zany a mpitarika ary prime ministre ny tsy nahandriamanitra azy de ny seza fiandrianana ary nahitan'zay izy de nialina an'andriamanitra de nitady hevitra izy hoe ndeha ahonga koa de lasako ny seza tanareo le sary nge fatra ny an-danitra nisy an'izy io fa tsy hoe tety an-tany akory vo nisy ary ohatra ny saiky talentatsika mety ambony tany io ka tsy de tsy fantatra fa tsika moa tsy hitra politika fandarina raha teo fa nyteneny hoe ny GES sady tsy manohana politika tsy manao politika fa kosa mame hevitra ho an'ny olombelona zay rehetra ao aminy a raha mety azo raisina fa tsy mety moa de tsy maninona mihitsy de zao le teny ary nisy ady tany an-danitra mikaela sy ny anjeliny a niady tamin'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady raikitry ny ady ny 15 nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra mazava ho azy fa tsy hisy toerana ho azy any hoaiza zany izy ny 17 ary nazery lay dragona de lay mena rana ela zay atao hoe devolo sy satana zay mamitako zao tolo zao de nazera tamin'ny tany izy a ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy ity fanamarena kely misy fampianarana milaza fa ny apokalipsy mbola ho afy raha mbola ho afy zany mbola tsisy devolo ety ambony tany fa aza malahelo aza matahotra manaiky ianao nefa zao fa misy devolo ety ary ety izy nazera tety izy jesosy ary nalay ny fanahy tety ny apokalipsy tompoko tsy milaza anao avy fotsiny
fanambarana révélation mampiseho ny fiandohan-javatra sy ny fizohitran-javatra sy ny fisehon-javatra ary ny fifaranan-javatra ny atao hoe révélation na apokalypsia fa tsy hoe no fotsiny zany asaivo misy pastera manam-pahaizana faratapiny eto ambony tany miteny fa mbola tsy tonga io hoe mbola tsy hisy devoly zany ety an-tany io manazava efa nazera tety izy ka ilaza ve ianao hoe apokalypsia mbola tsy tonga io zany hoe mbola tsy nazera zany satana mbola tsy hisy devoly zany ety atreo fonoteny fa tsy adevitra am'izay tsika fa raha toka tena mazava aminao ny ten'andriamanitra apokalypsia ny resahana eto zavatra efa lazo ary amin'ny tapitra isa-taona efa lavitra be talohantsika narivo taona io nefa nisy nazera tety izy de nidiny izy de namboarina ny olombelona aloha de nivoaina am'izay izy rehefa vita amin'ny firenena mitaka firenena izy tsy adevitra am'izay eto fa be de be mety hiteny resaka chronolozia tsy eto any amin'ny fianarana mpitandrina mandalina am'zany maharary am'zany ny andohanao fa tsy mahatonga anao any an-danitra na mahavereny amin'ny afo be ny tsy fahalalanao am'zany fa manoro anao fotsiny androany tsy zay ny ezaka zany eto hifaninana mahay apokalypsia tsy hoe zay mahay apokalypsia na tsy mahay apokalypsia makany an-tandry na tsy makany zay le fafitak'zay fa ahazonao ve ny fanjakan'ny lanitra na tsy mahay baiboly firy ary anao fa ahazonao fanjakan'ny lanitra zava-dehibe fisan'andro no mangataka amin'ny fanamasina iaro anao azalozana mangataka mofo sy hena foana fa mba fanamasina foana angatahany isan'andro iaro anao aniraka anjely andriamanitra zany atao isan'andro tsy be tenao raha mangataka an'izany isan'andro fa raha le tsy tokony angatahana ny ataonao leo andriamanitra amin'ny farany zavatra efa fantany fa anaoko mbola angatahana amin'ny foana fa maninona raha tonga de maka de ampiasaina ohatra ny ahiny mindimy fafolo de nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitra hitanao tonga le fanjakana isafiditsika fanjakana anankiroa eto androamantsy de isafidy akiray am'reny fa tsy mety zany sady any atsy ny any roa ny any am'mpanao politika misy mivadika palitao fa ty amin'ny lanitra tsy mahazo mivadika palitao na ianao any amin'ny elo na ianao ny amin'ny fanjakana zao tontolo zao na ty amin'ny fanjakan'andriamanitra fa tsy mandray roa asakasaky le mpanompon'andriamanitra makany am'le fanjakana mifona raha miteny an'ity fa za tsy resy lahatra raha mpanompon'andriamanitra miditra mety hoe manahirina be lizy fa lasa fitsaratsarana fa loha tsy toizako hoe azonao ka mba tiako tenena fa raha mpanompon'andriamanitra nao fanjakany lanitra de mijanona ny fanjakany lanitra fa aza mitsabatsabaka any amin'ny fanjakany zao tolo zao fa tsisy hidiran'ny mpanompon'andriamanitra any de azonao ny tiako tenena ambadika lizy de narefeo mahery tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitra ary ny fahefan'ny kristiny satria nazery lay mpepanga ny rahalahntsika de lay mepanga azy eo anatrehan'andriamanitra ny romanala nazery lay mpepanga ny anarany devoly ka raha mepanga ny namanao anao tandreny fa fanahanyizany eo aminao tsy fanao mepangana izaniza ary aza mba manaratsy ny izaniza mevana ho aza bridana ho any namanao sasao ny tongony rambadiso ny lalany de mamelany elony raha zanak'andriamanitra ianao ka olo ao anatin'ny fanjakana ka raha piray tapotsika zay nytoetranao raha vao tsy zay nytoetranao tsy piray tapotsika mpivavaka ianao mpanaradian' jesosy meko le ohatra mpanaradian' jesosy ary rehefa aveo ho azavaiko le sary toizako ny resaka ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ny rahan' jesosy sy ny tenin'andriamanitra no andresentsika devoly fa tsy ny anaram-piangonana na ny fahaizan'ny pastera na ny lazan'ny pastera ny rahan' jesosy sy ny filazantsara ny tenin'andriamanitra ary ianao io afaka maresy raha manana an'izany ianao tsy metetra n'izaniza ianao tsy mila miantso anay ianao sady tsy menay numéronay tsy lazainay ny fiangonanay tsy ampafantarinay ny anaranay am'izay no tapidalaka le tsy afaka miantso anay am'izay no voatery antso an'andriamanitra torohevitra menao anay mba tsy tedavana tsisy pasteranao an'izany ngamba hoe hitory de afenina ny anarana sy ny telefona mety gaga ianao hovaina ho any tantara tsy nisy an'za jesosy tsy nanao an'izany tsy nanao marketing izy ary tsy nanao publicité izy na dokam-barotra tsy varotra ny filazantsara na teny ka etam-barotra ka amidy no anaovana dokam-barotra tsy varotra ny tenin'andriamanitra fona tompoko raha miteny an'izany tsy manenjika an'izaniza fa iezaka ilazany zavatra tokony hovaina sy tokony aitsitsika mba hatsara itsika le fiangonantsika so de efa tsy nety le izy ary zay na nakatona an'andriamanitra atsika za zany tsy mahatsapa mihitsy hoe nakatony fanjakana fa amiko ohatrany hoe andriamanitra mihitsy na nakatona ohatrany tamin'ny andron'ny paka hoe ny trano ndraiko atao hoe tranony fivavahana efa ataonareo fierenjolahy de na ravany daoly le banky rehetra sy le tsena rehetra ataony ravany jesosy daholy ary tsy misy vato nyfanomoka tsy ho ravany eto izy izy ary atsangako anatin'ny atelona mbola resaka lavabe le atelona fa le hoe ny ravany fotsiny izy mikatona angetsika sao ka io na sokafana sy akatona sokafana sy akatona tsy mahaovinina tsony io
rehefa tsy ovontsika tsika fiangonana rehefa tsy andrain' jesosy tena iverina amin'ny tenin'andriamanitra tsika tsy misy hoe ny anay marina na ny iza marina fa ny en jesosy ny marina raha mbola hiadevitsika fiangonana hoe ny anay tena izy hitady client zay tsika clientelisme fa tsy hoany am-danitra mihitsy ny olona fa amen'ny fiangonana be vola fona fa mahery foana ny tempo de tsy maintsy mifona satria za tsy olo marina ny andihy faharoambe folo ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo zay monina ao aminy lanitra aizy io lanitra io any an-danitra sahy tia tany tahaka ny any an-danitra koa mba mety etitsika de mandray fanjakany lanitra loza ho any tany sy ny ramasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerina lehibe satria fanta fa kely sisany andro devoly ane malala fa kely fa ianao tsy malaly ianao nge mbola mieritreritra ny hoe ay sy ny anay mbola devolako lavany lalao mbola hoela ho bolana malagasy zany asakasakao io ka arakarakao ihany izy eritreritra ao ary efa hita n'lay dragona fa nazera tamin'ny tany izy niova ny anarana teto lasa dragona de nanenjika ilay vehivavy miteraka ny zazalahy izy le vehivavy fiangonana io le teneniko foana hoe fiangonana tandindony vehivavy ny vehivavy tandindony fiangonana ianareo vehivavy tiavany vadinareo tahaka ny maneke ny vadinareo tahaka ny aneke ny fiangonana any jesosy zay ny fanoarana iny le vehivavy eto zany amin'ny faminaniana tandindon'le fiangonana io ary zazalahy le jesosy nateraka ary lay vehivavy nomena ny elatra roa amin'ny voromahery lehibe andinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay tazana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'lay menarana izy mbola ho resahako io fetrandro kody io fa tsy isa hoe ray roa ampina dimy egal tena fausera vao ataontsika matematika io tsy matematika ny filazantsara tsy scientifika tsy filozofika fa kody ara-paminanina io ohatra zao misy miteny hoe 666 mariky ny biby ty ary mariky ny zanak'andriamanitra firy milaza izy hoe 144 000 de misy miteny hoe 144 000 ihany no isany mariky io kody io fa tsy nombre chiffre isaina mbola iresaka an'zany fa tsy mifahaizanao zany ny fahaizanao zany zava-dehibe fa le isafidiananao ny fanjakan'andriamanitra fa mba hanairako anao fotsiny androany zay vaky teny zay de toizako ihany le izy ary lay menarana ndray ny anarany fa tsy dragona tanao miovaova ny anarany io ma tsy misy miteny hoe ny anaran'ny jesosy de tsy azo hovavaina fa ray ihany teneko anao fa ny anaran'i jesosy be dehibe any amin'ny testamenta taloha be dehibe ny anaran'ny saoly ary novany paoly ny anaran'ny petera ny anaran'ny kefasy ary novany petera azagaga ianao raha miovaova ny anaranao ny anarako zao tsy fantatrao fa raha ho hitanao any raha anarana hafa no etiko de am'izay tsy fantatrao ny tena anarako fa ny lanitra ihany de zany ty anafantaran'i jesosy ianao miala tsy tompo za tena fantatry jesosy tsara na hovaina foana ary le anarako fantany manana anarana efa voasoritra any an-danitra anarana vaovao izy ny apokalipsy fa tsy le anarana tota zay na novana ny anaran'ny kefasy ho petera ny saoly ho paoly ka aza malahelo anao raha ny anaran'i jesosy miovaova ary ny anarany any amin'ny apokalipsy toko fahasivy-mbifolo ny tenin'andriamanitra zay voasoratra ao so ianao mieritreritra rehefa ny an-danitra hoe jesosy io jesosy io tenin'andriamanitra ny anarany tsy andresa lahatra anao am'zany efa mbola adevitra be tsy mahasoa anao ny miadevitra fa zao torevitra fotsiny meko anao de raha mety aminao le izy ho an'zay mahasoa le izy zay ny tsy dinevitra be fa manjary manimba ilana mafy ny fiadin-kevitra fa ny adevitra de devoly mampirisika ny olay adevitra fa tsy mety ny adevitra ary tsy mahasoa ny adevitra maharesy lahatra anao raisina ty misy hevitra anankiray nanao alimbavaka zay tany amin'ny faritra andrefana be tany andray mandeha de androrinina nala CP sy BBC ny akisy tam'izay ngamba laka misy de nalatsinainy iny CP de zao nataoko izy nareo ny anala CP de maromaro le akizy nanangatana zao raha voavaliny lisany ty de afaky lisany de niandry daoly izy zao ray analana roa mirafiry meme daoly izy tsy mety zany paster afaky lisanao afaky lisany ary izy ndray ny anala BBC de meme le vatombatony zay paster anlisandray ary ray lisany ty afaka BBC lisany de niandry tsara veriny fa hoe ina le izy sotra le fantanina ray analana roa mirafiry ozy zalahy moins 1 paster tsy afaky lisany fa raha vao niteny hoe tsy mety teo tsy afaka any amin'ny EPP ny tsy mety zany fa ty amin'ny BBC tsy maintsy zay tanao arakaraky ny fahalalana ny ten'andriamanitra ny akarany tanjam-pananao zy ny ten'andriamanitra hoe fanfinoana avy amin'ny toriteny ary toriteny avy amin'ny teny kristiany menara de mitombo anao zay ny tsy ediko hevitra eto fa sao de lasa miadevitra tsika raha manjary tsy mety tsy mahasoa anao le izy fa ny mahasoa anao aloha ny resahako nefa ny tany
namonjy andra vehivavy fa ny vava ny tanka ny telonan'nyrika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany fa mina nina be mbola azo resana lavabe zany de tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona tezitra amin'ny fiangonana zany ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa itsika amin'izay zao ny zanany sisa akoatran'i jesosy izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i jesosy ary nitsangana teo ambonin'ny fasika ny ranomasina izy tonga tety izy de nakafanahany jesosy am'izay izy raha tadiditsika tsara nakafanahany jesosy izy tao amin'ny matitoko fahefatra aloha jerentsika le andinitsoratra masina teo de vakitsika ny matitoko fahefatra andinina favalo sy fasivy zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary ny devoly ny tondraziny ray nankany an-tendrombohitra avy de avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra jerevo ny fanjakana rehetra tetỳ tany io am'izao tontolo zao mba mivonany matoa sehoany anazy tsy afaka ampisehoany tsy anazy satana fa ny azo no sehoany de nanao taminy hoe zao rehetra zao de omeko anao jere tsara raha eko aketo anatreko anao raha mila fanjakany tanjany tsika mila fanjakany zao tontolo zao tsy maintsy mekoaka amin'ny satana anazy ny ety efa nazera tety izy tompony izy fa tsy mpangatakatany ary zay na tonga an' jesosy mivavaka tao amin'ny jaona toko fa 17 andimy fa 5 manao hoe raha io tsy mangataka aminao akory ny annalana azy reo ety am'izao tontolo zao fa mba nirovana azy am'lay ratsy ety am'izao tontolo zao ety am'le fanjakany zao tontolo zao ny 15 averiko indray ary ny devoly ny tondrazindray nankany an-tendrombohitra avy de avoka naneo azy ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao mba mivonahany eritrereto zany fa tsy fanjakan'andriamanitra tsy aty am'izao tontolo zao fa ny anazy avany an-danitra zay na tonga azy namaly amin'ny platy hoe ny anao izy tsy etika tsy ady fanjakany efa ny satana io raha vao maka an'io jesosy de mekoaka amin'ny satana izy zany resiny satana izy zany tsy mila an'io izy tsy mila an'io izy satria ny satana hoe am'izay nge anakorony anao hoe sady manana ny ndray anao manana ny avaty amiko de mekoaka amiko dikan'izany de satana nge zany ny andriamanitra jesosy ko raha vao mekoaka jesosy fa avaliany jesosy ny 15 hoe fa o jesosy taminy mandehany ianao ry satana fa voasoratra hoe jehova andriamanitra no mekofanao jereo tsara jesosy manana hoe voasoratra hoe ianao ve mba manana voasoratra hoe amin'ny zava-mitranga ny fiainanao fa loza anao mitomany de mangataka de mitalao de mametsiny de tsy hay rehefa misy ny olona de ahilika any amin'ny hafa ny fahatsoana fa ianao tsy mety diso raha misy zavatra mitranga ianana tonga fiainako ohatr' zao de nio aloha fa so de misy anjaranao ihany le izy fa aza mainka manilika ka zay zany jesosy manana soratra malina azy foana mila manana tenin'andriamanitra tsika hoetiko am'izay le sary kely sary ny trango tya tamin'ny androny zakaiosy aitsika tsara moa fa zakaiosy de mpamoretra resaka fisafidianana fanjakanlanitra ny resaka eto de nisy fotoany jesosy andalo amin'ny jeriko lalana makany amin'ny jeriko lalana mandalo amin'ny zakaiosy de eno ny zakaiosy le izy hoe andalo jesosy de eno ny resaka siseo mpamorina etra eo izy miola tsisy resaka amy fa izy mihainy vilana de eno eo le izy andalo eto ny zany jesosy zany nagaga le lehilahy io mpanan-karena efa de naniry-mba ty ahitan'zany jesosy izy izy ny baiboly any am'liokotsika mamaky an'izay de enony de afiry de amin'ny sivy eo mandalo ataontsika hoe am'izay le ora zany amin'ny sivy jesosy mandalo am'le lalana de am'le lalana eo misy avy mitoroboka be zay de efa nanao planinga reny hoe tsy asa raha-pitso fa amin'ny enina maraina amin'ny 10 mbola tsisy mahita de efa hiakatra ambonin'ny hazo ao tsisy mpahita mihitsy ny akarakao de rehefa mandalo le jesosy de hitako mba tia hita izy tsy aizy ataopony hoe tia fantany hoe izy jesosy ve iresaka amin'ny zavatra ny olona mpanaraka be deabe resaka mpanaradian'ny tompo amantsy eto mpanaradian'ny kristy de tonga tokony apitso efa maraina be tsisy mbola nety izy de efa nianika tao ny afina tao tonga tokony amin'ny sivy mariny jesosy sady tsy tonga aloha ny tsy tara aorinina alohan'ny ora tsy ora moa ny aorinan'ny ora tsy ora tsony fa jesosy amin'ny orany mihitsy zay anao ndray tsy mahandreny jesosy io ndraindray tsy mahary-bokeny io mavoanao ndraindray fa mandrasany tompo de nandalo jesosy de izy niafina tery de zao nagaga nitraky jesosy rehefa teo amban'le azo de ory zakaiosy midina ianao midina faingana ianao fo anetranonao taitra be zakaiosy hoe ahoana nalalany rangaty ahako
iza nanoro any olona tsisy tia tsisy nahita tsisy anoro mihitsy ato tsy alala ny anarako fa oana nalalany de niasa saina to izy de nidiny izy de mifampitatana tamin' jesosy izy nakany an-trano de rehefa tonga tao an-trano izy de nanao fanasana de jesosy mimpianany ihany koa ny tafiditra fa mivahoaka mpanaradian' jesosy tsy tafiditra fa any avelan'ny kianja any avelan'ny trano ny mpanaradian' jesosy fa mimpianatra jesosy ny tao an-trano de nihinan-kana de mamano izy de jereny jesosy tsara de zao ntaotsainy ahoana ary nalalany rangaty any ny anarako ahoana ary nahafantarany ahy taiza nahitany ahy fa nga nisy nanoro ny olona tsy isy nahita nidirako teo mihitsy ahoana ary nalala ny asa saina teo de jereny jesosy any izy de kanjo ny efa rana izy mivaky barara mpampianatro miaiky mifotako ao izy izy fa olon-dratsy ahotra ka manompoka androany a tena manaiky ao izy izy fa tena hiala amin'ny ratsy fanaoko a de hozaraiko ny malahelo ny atsasako ny fananako ary zay nalaiko nirako avy efatra eny de nalainy le vola tena tsipony teo mbaravarakely ny fanorombako ny mpanaradian' jesosy tao velany azonareo ngamba le sary tiako tenena ny mpanaradian'ny tompotompoko de mpitsindroka zay latsaky natsipony mpianatry ny tompo sy ny olona zaka io sy ny ova fo nesoro ny faotany na tsipo ny faotany ny fandrombahan'ny mpanaradian' jesosy de nisy fotoana nandeha nitory akalamanjahany zay nanao croisade de zao no nataoko vo manomboka iza mpanaradian' jesosy nanangana ataony olona tena mpanaradian' jesosy nareo tompoko eny ary nataoko zay tantary zay farany am'izay toza hitanareo mpanaradian' jesosy fa mpitsindroka na tsipony sasany fotsiny fa mpianatra nihinan-kanina voko be tao anatiny ka nareo hoe mpanaradian' jesosy a mpianatry ny tompo atsangany ray hoe mpanaradian' jesosy tsisy nanangana tsony ny olona ka ianao miainao io mpanaradian' jesosy sa mpianatry ny tompo fa mpanaradian' jesosy mpanaradi fa olona miaradi no ilaina fa tsy mpanaradi miaradi am' jesosy fa tsy mpanaradi safidiany ianao androany tahaka ny zaka io sy a andray fanjakany lanitra va ianao hiala amin'ny ratsy rehetra na fony ny faotany a miala mampamorehetra azy izy a miala de miaiky ny faotany izy aloha zay le fibebahana de ny fona tamin'andriamanitra izy de nanonitra ny faotana rehetra nataony izy le fibebahana ny fandraisana fanjakany lanitra raha isafidy ianao rehefa tsy bebaka ianao de tazomy ihany le fanjakany zao tontolo zao ny olona na mpanompon'andriamanitra zao de asa ty am'izao tontolo zao be voninahitra angamba de lasa mivadika mitady voninahitra any amin'ny fanaovana azy mpitandrina sasany lasa manao tsy teneniko azonao tiako tenena tsy resy lahatra hoe mpitandrina miditra any amin'ny raharaha ny fanjakany zao tontolo zao ohatra ny mahalasa avinany hoe tena mpitandrina ve asa na inona ny tandremana fa raha miteny izay iaro ny vahoaka zay fa vahoaka ohatran'iza nasainy zavy nasay jesosy natao mipetera hoe nany ianao miady mpanao zao tontolo fanjakany zao tontolo zao zavy niteneny jesosy tamin'ny paoly ka asa aloha fa samy mieritreritra fa niany teny atsipy iny a ho amin'ny manam-panahy feany safidy ianao a na ianao andray mifanjakan'andriamanitra tahaka ny zaka io mba tsy ho mpanaradi tsy ho fa mpiaradi ary mpianatry ny tompo a na ianao mbola safidy mifanjakany zao tontolo zao a mikohaka amin'ny satany ianao zany hoe mikohaka zany a nifanao zao tontolo zao zany a de ataonao tsy resinao le izy tsy resinao le fanao zao tontolo zao de mikohaka ny dikan'izay de ataonao le fanao zao tontolo zao a tsy ho tantaraiko eto hoe na tsofa samy mandiny teny rehefa zavatra tsy fahavetavetana tsy eky ny tenin'andriamanitra de raha mbola mpanompon'andriamanitra ianao manao zany a asakasaka ao za mpanota tsy mendrika amin'ny tenen'izany a satria za mpanota mibebaka de alaiko baraketo ny tenako a mba hibebahako a ka ianao koa mba mete za hibebaka andray mifanjakan'andriamanitra zay zany le fanjakana misafidy ianao na ianao ekoka am'izao tontolo zao de anao fanao zao tontolo zao a jentilisa mitady an'izany izy ny ten'andriamanitra de mpanompon'ny satana ianao jesosy nefa tsy nanaiky evanao voasoratra hoe mekohaka ary satana de tsy nanaika ny fanjakany zao tontolo zao jesosy fa niazy ny tazominy a ary na iny safidy zaka iosy a tsy ho mpanarady izy a fa piray di ary napetrano ny jesosy tao an-trano izy a namana ny mpianatra izy a azonao ngamba ny tianao lazaina fa de anjaranao a manapa-kevitra de mahereza de niondray loha hevitra iny a mba hitondra soanao Fotoana mety izao maiditra ao ambany